fa mbola hijanona eo amin'izay sehatra politika izay hatrany kosa isika nitondra ny fanambarany ny solombavam-bahoaka voafidy tao Betroka manoloana ny resabe izay mahakasika azy sy ny fanaramaraka izay natao azy manoloana ny tsy fandrifahalemana izay misy avy any amin'ny toerana izay niaviany Lova-Ramanantsoa Christian Rakotondramanga no mitatitra antsika ny vaovao. Nilazany tsy mahalala ny fisian'ny fanadihadiana mikasika ny tenany Andriamatoa Andrenasolo Jean Nicolas solombavam-bahoaka voafidy tao Betroka mikasika ny firoborobony tsy fisian'ny fandripahalemana no ny asandalo ao amin'ny tanàna niviny. Fanalambaraka ny natao tamiko izy raha nitafatamin'ny mpanao gazety ity mpanao politika ity tetsy an-tanana reny io tolakandro. Zaho dia manako anareo ataoko retandren-danitra raha mahita anareo zany dossier mikasika ahy dia aboaka gazety baraka zao. Fa zaho kosa aloha tsy zaho aloha miara-miasa amin'izao filompiana amin'izao fotoana zao zay hainareo sara fa tsy mesy miteny foana zany raha ohatra ka misy manotoina zany filompiana zany manotoitra tsy mendrika tsy hoe za manadio tena fa azonareo ataoko any gazety ny constaté ny zavatra zay. Ahoana marina fa dia ny zavatra ty ahoana marina moa ty antoninareo koa za hoe ahoana moa ty député ty tena namandahalo marina ve ty sa sy namana dia hoeninareo zay namana sy namana. Za aloha dia miteny nangatako gendarmerie zay hoe ataovy ny gendarmerie moa zany mahafantasy comportement. Isan'ny vahaolana entina misoroka ny tsy fisian'ny fandriampahalemana any Betroka ny fampiasan'ny mpitandro filaminana helikoptera mba ahafahana mifehy toerana misy ndalo, eo ihany koa ny fampiroboroboana ny tetikasa ara-tsosialy toy ny fananganana sekoly entina hampiroboroboana ny fanabeazana sy ny fanovana toe-tsaina, eo ihany koa ny fanomezana asa. Tsy manana fahefana ny baikony malagasy kosa ny Sadek ho iatrany Andriamatoa Andrenasolo Nicolas raha niresaka mikasika ny memorandum ny tenany. Zany angeo mahagaga amin'ny Sadek moa ambarako ny rombenibeny foana. Ny tany tsy milamina any Afrika misy anazy any sy alaminy zareo fa Madagasikara famonosa amin'ny filaminana zay koa zany no zabazabatra amizao. Sara nipody pesaka tety zay vitako moa izy ty. Eto ana sisy kotana manao ny eto fa ny mpanao politika zay resisiko no visanisa no manao resaka hoe abibineto e. Fa azo lazaina amin'ny lamina any Madagasikara amin'ny faritra Afrika ty. Fa tokony ezakazaka Sadek reo zany ezakazaka any amin'ny toerana zay sy milamina zay to asiaka tamin'ny teny maly reny any Afrika. Fa zaho milaza aminao fa ino moa izy manao tsy manao memorandum zay manao sinoa eky zay e asaka rombenombe. Sy asika koa tsy fosema Sadek am'izany izy moa Sadek asika ny maleo teny eto nge misy filompiarana fidim-bahoaka eto e sika da asika olo manana fahaleovan-tena sika sy Sadek lehibe koa sika eto. Ny fitoniana zao ny tokony maty-mantesana eto amin'ny firenena ho iatrany Andriamatoa Andrenasolo Nicolas filohan'ny antoko GJMP raha nandefa hafatra ho an'ireo mpanao politika mpanakorotana ny tenany.